politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Antananarivo renivohitra mijoro ny sendika be loatra ny olana navelan'ny mpitantana ny commune teo aloha. Gérard Ramamampiona mila hovaintsika io fanaovana politika mampisara-bazana io. Fifidianana solombavam-bahoaka nosotasotain'ny herin'ny volan'ny demokrasia. Zao etsika ataona izao dia tsy grevy akory fa fanairana fotsiny aloha. Zany hoe fanairana mandritry ny eo amin'ny adiny iray eo tsy mihoatra izay satria tsy maintsy mandeha manatanteraka ny asam-bahoaka satria vahoaka no manakaramanay. Betsaka ny olana navelan'ny mpitantan'ny commune Antananarivo renivohitra teo aloha tsy mbola voavahatra amin'izao raha ny fahampahafantarana nataon'Andriamatoa John Clément Nirtsoa, filohan'ny syndicat autonome de la commune urbaine Antananarivo androany. Raha ny tena iza dia sécurisation an'ny données commune no fanarahana. Sécurisena zany ny fomba fampidiram-bolan'ny commune. Fa raha fahafantarana tsy fandraisana amin'ny volan'ny commune. Satria ny anambatrenana izany dia zao amin'izao za mbola miteny izao mbola tsy raisin'ny trésor public le vola raisina amin'ireny tiketrena nalain'ny SMCT ireny. Ankoatra amin'ny fitoriana izay nataonay dia ho pièce ilainay anatin'ilay fitoriana ny fangatahanay fivorian'ny conseil municipal lainga. Satria délibération mahafaty délibération. Aloha tenenina aminareo fa président syndicat MK retraité izahay miresaka aminareo koa 4 volana sy dia retraité fa tsy nisy izany hoe tsy nandray karaha amin'izany hatramin'ny 7 taona niasana raha tsy tamin'ny fitondrany mera teo aloha. Tsy mbola niaina izany ahako ary izay mahatonga anahy nikiry niady tamin'ny tompon'andraikitra. Tsy moramora nge izany atao hoe alefa mamono alika izany ianao efa ianao olona comptable. Ankoatra ny olana mahazo ny mpiasan'ny commune dia miatraika hatrany amin'ireo mpivarotra ny olana ankehitriny. Araka ny fitantaran'ny délégué Esplanade sady filohan'ny fikambanan'ny mpivarotra ezaka ohatra dia nisy vola nalaina tamin'izy ireo no mbola tsy niverina hatramin'izao. Le SMCT raha ohatra ka misy olona marary zao dia mitsopitaly dia io tsena mivarotra io zany tikena alaina le tikena mitambatra dia rehefa marary le olona dia tsy maintsy tirena foana le izy na dia tsy mivarotra ary le olona. Zay zany ny tena problème nay mpivarotra amin'le SMCT. Manana preuve zany zay efa nasehoko tamin'ny télé zany. Manana preuve nandoha vola izahay anaovana an'le trano azy mahazo mandeha amin'ny Esplanade nareo dia jereo ireo trano azy tsy vita le trano vy. Satria nakana 600 000 ariary par 1,50 m dia efa ohatrinona zany amin'ny 295 tafo. Mangataka re zay tompoko. Eny manantena nga mafatsotatatry koa fandefasana karamanay dia mety hivaly olana. Satria anisan'ny tena fijaliana ho an'ny mpiasana Antananarivo. Raha voatara le karama tamin'ilay fotoana teo aloha ireny dia tonga dia tsisy karama afa 100 000 ariary sisa niraisina amin'ny 400 000 ariary. Aminay nefa ny atsotra ihany tokony ifandamina amin'ny commune fa saina ny mpivarotra. Alao iverina eo anifon'ny commune ihany ny fitantanana an-tsena fa izay mandray anjara ny mpivarotra mandoha vola mba ho fampandrosoana ny tanàna Antananarivo sy fanatsarana ny tanàna Antananarivo nefa raha voaresa-bola amin'ny problème tsy mety amin'ny mpivarotra zany ka dia iverina eo anifon'ny commune fitantanana an-tsena. Nisy moa ny fanambarana sy hetsika fanairana nataon'ity syndicat ity androany mitaky ny jerena vahaolana aingana izy ireo any angatana izy ireo ihany koa ny sian'ny fivorian'ny filan-kevitry ny tanàna faran'izay aingana. Noho ny fijalinana azo ny mpiasa nandritry ny taona maromaro lasa mahakasika ny fandraisana karama, fitsaboana ary ny fampitaovana amin'ny fanatanterahana ny asa izay natao dia miantso ny mpanolotsaina handray andraikitra amin'ny famerenana ny fidiram-bolan'ny commune ho tantanan'ny tompon'andraikitry ny commune ka miantso n'Andriamatoa filohan'ny mpanolotsaina sy ny filohan'ny délégation manokana tanàna Antananarivo mba hampiantso ireo mpanolotsaina hanao fivoriana tsy ara-potoana hanatanterahana izany ao anatin'ny fotoana fohy. Faharoa, mahakasika ny SMCT dia araka amin'ny fitoriana izay napetraky ny syndicat lahara 2022 bara 8 sakua ny 1er août 2022 dossier Bianco 610 RIP 22 sakua ny 1er août 2022 sy ny fitoriana laharana 2022 07 sakua ny 3 août 2022 dossier tribunal administratif d'Antananarivo référence numéro 88 bara 22 bara TA-AN ny 3 août 2022 izay efa nametrahana fihiteny fa tsy namalintsony fa miandry ny fanatrena
na audience eo amin'ny fitsarana. Hatreto nefa dia tsy mbola hita ny toen'ireo raharaha ireo. Izay no mahatonga anay manontany hoe rehefa iza dia aingana io audience io satria dia niaritra ny fijaliana tanteraka izay mpiasa. Fahatelo, satria ve ny mpitantana ankehitriny dia miezaka mampiditra ny vola hikarakarana ny mpiasa sy ireo mponina eto Antananarivo ho fampandrosoana dia sakatsakanana amin'ny alalan'ny procédure na texte nefa raha commune tsy misy vola inona no ataon'ny mpitantana sy ny mpiasa eo. Ohatra ny fanampianana ireo lavaka amin'ny lalana sy ny fanadiovana ny tanàna ary ny fanomezana ny karaman'ireo mpiasa sy ny zoan'ireo mpanolotsaina. Noho izany dia takinay nijerevana aingana izao olana izao mba tsy ho tara ny fampandrosoana ny tanàna ao anatin'ny fotoana fohy, indrindra ny karamanay mpiasa izay tokony ho raisina ny 20 ka hatramin'ny 25 volana hitsahana. Mankasitraka antsika rehetra ary misaotra ireo mpivarotra nanohana izao fitakian'ny mpiasa izao fampandrosoana ny tanàna. Samy mieritreritra tsara tsika hoe amin'ny fomba fanaovantsika politika sy ny demokrasia ampiasaintsika mba ho tena miendrika tsara mba olombelona sy ny mahamalagasy. Efa elo no niteny fa tsy politika intsony ny ataontsika eto antonany maro io hoy ny mpahay fiarahamonina sady filoalefitry ny filan-kevitry ny fampifanana malagasy teo aloha Gérard Ramamampianina. Efa fantatsika tsara fa rehefa hoe akaiky fifidianana sara amin'izao dia mafanafana n'le tontolo politika diso misy eto amin'ny firenena. Zay zany tiako zany satria efa ela ihany no hoe miteny fa ny politika ataontsika eto amin'ny tany sy ny firenena nefa tamin'ny taona maro zay efa tsy politika satria ny politika hoe averiko foana zany dia mampandroso. Ny an'ny olona izany politika izany hoy izy natao ampitambatra, ny antsika mainka mampisara-bazana, ny amin'ny olona fikatsahana filaminana, ny antsika vao mainka mampiady. Lasa sehatra fifamaliana faty sehatra faminganana, lasa hafetsifetsena fa aratsiana ohatr' zany lasa betsaka ao anatin'ny politika dia io izy datsika io hoe amin'izay fomba rehetrarehetra hitan'ny olona hoe ahafahana hamingana, hifamingana, hanakana, hanimba ny sasany mba tsy hiditra amin'le fifananana avy eo ohatr'ohatr'izany zavatra ohatr'izany zany za raha vao miteny hoe fandrosoana dia olombelona zay ny zavatra hietreretiko hoe za ianao sy ny olona isam-batan'olona afaka mandroso makamy tsara, miova makamy tsara, zany natao hoe fandrosoana. Ilay olombelona miara-monina afaka hoe mifanitsy, mifampiteny, mifampieno, mifanatsa ka mifampitantana, mandroso, zany natao hoe fandrosoana zany ho anahy. Ka ny ahako rehefa mbola manam-panahy, zay ny teneko rehefa mbola manam-panahy, rehefa mbola manam-pahendrena dia mbola azo antenaina foana ny hoe fiovana. Fa rehefa anjay tsika fa mivarotra ny fanahintsika na mitolo-batana ho amin'ny zavatra hafa, ho amin'ny voninahitra sy ny vola sy ny arena sy ny rehaka fotsiny dia io no manakana ny tena atao hoe fandrosoana zany. Satria rehefa hoe mandeha amin'izay le fananam-panahy sy fahendrena izay dia afaka mifanitsy, mifampiteny, manao marina sy ny karazany foana dia matahotra an'Andriamanitra ao malagasy zany fandrosoana zany, ary antoko ny fandrosoana mihitsy mitahotra an'Andriamanitra dia fahendrena ka alalana fanaovana marina zany sy ny hintsina. Mila manova ny fomba fanaovana politika isika hoy izy, indrindra hiditra amin'izao fifidianana, lazainy fa akaiky vahoaka izao raha tena te handroso sy tena tia tanindrazana marina. Atao ara-dalàna ny fampiarana ny lalàna, ao anaty fahamarina ny fampiarana ampitoviana, fa raha sanatria ny lalàna ampiarina noho ny alakobika tsy tiako tarena ho faminganana, ho famitian'olona, zay zava-doza zay ho amin'ny firenentsika. Ny latsaka ambany dia ambany isan'ireo kandida mirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana indray mitoraka ity. Teo amin'ny 7,500 isan'ireo taratasy firotsaka ho fidiana voarahin'ny OVEC manerana ny nosy. Ny 7,700 tamin'ireo no nankatoavin'ny OVEC raha ny vaovao ny farany herinandro teo. Ny hena 4,400 raha oharina ny tamin'ny 7,400 izany, ary latsaka 5,300 be izao raha voatazona amin'ny ilay 7,700 isan'ny kandida ekena farany aorian'ny mety ho valin'ny fampiakarana tany amin'ny HCC izay amoaka ny lisitra farany rahampitso. Raha natratra 3,700 mantsy ny tamin'ny 7,400 izany hoe raha atao ny salanisa dia teo amin'ny 9,7 izany, hoe 9 na 7
isaky ny distrika raha zaraina amin'ny 710 distrika. Tamin'izany fotoana dia nanome 3.5 na 4 isaky ny distrika ho an'ny 780. Midika izany fa nahomby ny sakatsakana maro lafy natao noho ny tsy fahatokisana na noho ny tsy fahatokisana ny rafitra miantsoroka amin'ny vatana na akolaka ny fifidianana ihany koa. Anisan'izany ilay anti-bola 20 tapitrisa ariary sy ny mety tsy fahatokisana ny senisy ny HCC. Ny politika maloto natao tamin'ireo kandida toy ny fanasarotana, ny fanaovana antotan-taratasy, eo ohatra ilay fanamarinana ny fandoavan-ketra izay nisy efa tao aorian'ny 9 aprily vao navoaka ny ivo-ketra. Ny tsapa dia niendanjan'ny demokrasia, manjaka ny herin'ny vola, nandenika tsy samihafa izay toa hanomezana tombon-dany ny kandida mpanjakana, mena isa ny kandida tsy miankina sy ny avy amin'ny fanoherana, manao rodorodo kosa ny kandida mpanjakana ary toa tsy nanana olana mihitsy tamin'ny fikarakarana ny tora-taratasy sy ny fanefana ilay 20 tapitrisa ariary. Reko anefa fefa miomana anao propaganda ny popoka ireto kandida mpanjakana ireto.